anatin'ny politika ihany moa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika kosa ny famitsoran-keloka dia naneho ny heviny mofo manoloana indrindra ny fivoahan'ny lisitra voalohany anarany ireo izay nahazo famitsoran-keloka izay Andriamatoa tantara Vonson izay filohan'ny pro-tanindrazana sy tokony hiteraka olana sy lonilony izany raha ny voalazany. Fiarabana sy fankahirezana no teny noentin'ny filohan'ny pro-tanindrazana manoloana ny fivoahany andiany voalohany ny anaran'ireo izay nahazo famitsoran-keloka. Fiarabana sy fankahirezana an'ireo izay nahazo amnistia ary koa fisaorana ny fitsarana moa zany nanome an'ilay izy dia engane ka tsy hiteraka lonilony sy lolopo ny fahazahoan'ireo nahazo amnistia ary le amnistia anie tokony raha ny fahitako azy tokony vahoaka ny manome an'le amnistia iverina foana amin'le hoe isika dia tokony hiditra amin'ny fifanaovana velorano sy dina ary voady izay atsoika hoe VDV izy amin'izao fotoana izao. Za mieritreritra fa eny ilamindamindra tsika. Nitondran'ny heviny ihany koa ny resaka manodidina ny fodian'ny vadin'ny filoha teo aloha ijeriny reniny izay tsy salama eto an-tanindrazana sy ny resaka NOTAM azony Lalao Ravalomanana. Inona no mety ho anton'izay NOTAM-n'izay? Raha ohatra ka samy nangina daholo mialatsiny le tompoko za tsy manohana na miandany amin'ny zatsy na zaroa fa inona ny anton'izay? Raha niteny ny filohan'ny fitetezamita ave hoe mahazo miditra izy fa izao tokony tsisy an'izao dia mila mandeha makany amin'ny sadeka ave mitaraina azafady le tompoko za dia miandrandra mafy ary tena manohana mafy hoe mila mody na hatramin'ny filoha Ravalomanana aza mila mody amiko ny exilé rehetra amiko dia mila mody raha ny hevitry no antaniny fa efa ampidirina ve amena varavarana misokatra kely ve dia mbola ka tsy mety fa tsy mety ndray fa izao ny mahavarina anie dia izao hoe ny reniny vadin'ny filoha teo aloha Bebe Razay nalatsiny fa manona anarana fa dia raisiko mihitsy Bebe Razay no tokony tena ho atao vaindondra raha fa tsy havadika politika le izy. Nanamafy ity farany fa tokony mifandamina ny samy malagasy hiakatra andatabatra boribory ary alefa amin'ireo haino aman-jery rehetra ny dinika izay hifanaovana mba tsy ho tompo-tranony ny vahoaka malagasy.